Maranantsika ny tontolon'ny baolina kitra dia ho eny anivon'ny fokotany kosa indray tsika ikisaka eny Atsimondrano eny satria dia notanterahana androany teo amin'ny kianjan'ny Avolony lalao famarana ho an'ny lalao baolina kitra lalaovin'olona sivy izay karakarain'ireo tanora eny amin'ny manodidina eny miaraka amin'ny loholona Bertin Randremiaingo. Nohon'ny ny fahitany ny famatoran'ny fikarakarana ny tournoi de Noël izay nifarana ny 17 Desambra lasa teo teny amin'ny kianja Iavoloha dia mbola nanoana hatrany ny Super Coupe karakarain'ireto tanora eny amin'ny manodidina tarehiny Arthur Randrianartsoa ny lolo Madagasikara Bertin Randremiaingo. Ity fifaninanana baolina kitra ho an'olona sivy ity izay niditra tamin'ny famaranana androany. Teo amin'ny sokajy vétéran dia ny ekipan'ny Salem FC no voasitra tompon-daka rehefa nandesiny ekipan'ny FCA tamin'ny Ronoatra. Anarak'izay ho an'ny sokajy senior dia ny ekipan'ny Fiadanamanga ireto miakanjo fotsy amin'ny sary reto no nibatany amboarina tolotry ny mpikarakara sy ny lolona Bertin rehefa nandesiny ekipan'ny Fanivozatsoa tamin'ny tir au but 3-0. Nisaraka Adsala Rainoraino rotota nandritra ny fepitaona ara-dalàna. Toy ny mazatra moa dia ny fanampiana sy fanohanana ny tanora manana finiavana ikarakara hetsika matotra no nanosika ny lolona Bertin Randremiaingo tonga teny toerana. Tanora raha mbola eo anivon'ny tanora foana hatramizay ary hatramizao te hiteny zany hoe raha mbola manana ny aina ka hoe afaka ny lalao dia mbola nandray anjara ny lalao mihitsy ary fa ny zava-dehibe indrindra hoe manentana mampiseho modely ary miantso ny hafa mba hoe ifanometanana amin'ny ataoko hoe inona moa ny amezana tanana an'ireo tanora mena fitaovana izy mena kianja izy mba afahan'ny lalao mba tsy ho tonga any amin'ny zavatra hafa ny toe-tsainy zareo ohatra ray izay nefa ny ihany koa azo ihany koa ny ety amin'ny faritra Atsimondrano zany somary azo raisany mba ambanivohitra ihany dia hoe fampitaovana n'ireny tanora ireny mba famandray anjara mba ho fialamboly n'ireny mpakafisy mpanaraka n'ireny lalao baolina kitra ireny izay koa zany amin'ny lafiny ray satria azo raisany hoe tsy ampy fialamboly zany ny vahoaka amin'izao fotoana izao ny tanora koa tsy ampy fandraisana anjara ny ataoko hoe compétition maro samihafa dia le jeu à 7 zao na jeu à 9 dia mahavelom-bolo ho an'ny ataoko hoe tanora izay mandray anjara. Misy tanora eto azo raisana hoe tanora ho iaho fa mbola misy koa vétéran izay mandray anjara noho izany isaorana manokana amin'ny mpikarakara ety Atsimondrano satria ny antony dia tsotra ny fikarakarana izay nataony zareo izay fiaraha-miasany niaraka tamin'ny sénateur Bertin dia nahavelom-bolo tamin'ny tournoi de Noël dia mbola nitohizana zany Super Coupe androany ka zay ny teneniko hoe ny zava-dehibe indrindra dia hoe mampirisika an'ireny tanora ireny mba ahafahany hoe miala voly mandray anjara mba ho tompona andraikitra koa izy eny amin'ny seza sy ny fiarahamonina izay misy azy ihany satria rehefa misy occupation ny tanora anankiray na reny olona rehetra izay resantsika hoe tanora ireny dia manana anjara lehibe eo amin'ny fiainana zany fampandrosoana ny firenena dia zay no mahatonga ny tenako hoe mampirisika ny tanora hatrany hatrany. Mariana fa 14 Janoary teo nanaovana ny manasa-dalana tamin'ity Super Coupe ity ka nisafidianana rekipa efatra mendrika indrindra isaky ny sokajy nandritra ny tournoi de Noël. Avy hatrany moa dia hitohy amin'ny alalan'ny Grand Tournoi 2018 ny hetsika ao amin'ny ity kianjan'ny Avolua ity.